Faly miaraba tompoko lahy, faly miaraba tompoko vavy, tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, arainao amin'ny Ici Télévision. Anio sika dia manana vahiny avy any Afrika Atsimo, Andriamatoa Alain Valency Rakotondradry. Izy no filohan'ny zanaky Madagasikara ampielezana miaradina ny zama miarady. Miaraba anao Andriamatoa Barrandresy ary miaraba amin'ny mpijery koa amin'izao fandaharana izao. Misaotra indrindra tompoko. Andriamatoa Alain Valency, ianao no filohan'ny zama miarady any amonina any Afrika Atsimo. Mba tiana fantatra hoe manahoana zany malagasy any Afrika Atsimo zany, betsaka be ny malagasy any Afrika Atsimo, aiza ny tena hoe ahitana malagasy ao Afrika Atsimo? Raha oharina amin'ny malagasy any amin'ny tany mandroso angamba aloha tsy dia betsaka ihany ny aty Afrika Atsimo satria eo amin'ny 300 eo angamba ny totaly be anay aty Afrika Atsimo. Misy ny ankizy, misy ny tanora zokinjokiny ary misy koa ny tena zokiny be. Tiako lazaina amin'ny zokiny be zany ohatra hoe efa mihoatra ny 70 taona. Ireo malagasy ireo dia ny tanora misy mianatra amin'ny fampianarana ambony ary ny mpiasa kosa dia misy miasa amin'ny orinasa, misy miasa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena na fikambanana afrikana ary misy miasa amin'ny tenany, mandrarà ohatra manao bizinesy ary misy koa ny consultant. Tahak'izay ny toetoetran'ny mombamomba anay malagasy aty Afrika Atsimo. Zavatra mampiavaka kely anay angamba dia ny mpianatra amin'ny fampianarana ambony any Cape Town na Le Cap izy amin'ny teny frantsay dia betsaka ny mpianatra matematika ary saika mba hikuizany maro mihitsy satria mianatra matematika any misy avy amin'ny tany afrikanina maro hoe mba hikuizany maro mihitsy hoe mba tena hain'ilay malagasy tia matematika ity. Zay zavatra kely mampiavaka anay aty Afrika Atsimo angamba. Ya, alohan'ny hidirantsika amin'ny resaka zama miarady, misy ohatrany hoe mba mihevitra mandalo kely hoe manahoana zany malagasy ny Afrika Atsimo zany tena mirahina sy mifandray tsara amin'ny zavatra rehetrarehetra sa manahoana ny malagasy ny Afrika Atsimo? Misy firaisan-kina tsara ve eo amintsika samy malagasy? Ny malagasy aty Afrika Atsimo aloha dia azoko lazaina mihitsy fa mirahina. Zany hoe lehibe dia lehibe mantsy mivelatra be ilay tany ilay tany atao hoe Afrika Atsimo. Angamba indroa mahery kely ny fivelaran'ny nositsika. Ka ny tena misy ny malagasy dia aty amin'ny faritra Johannesburg sy Pretoria amin'ity faritany ity, ary any amin'ny faritra Atsimo misy an'ilay tanàna atao hoe Cape Town na Le Cap. Ry zareo any Cape Town marihako kely aloha fa 500 kilometatra maneranelana an'izany Johannesburg sy Cape Town zany. Ry zareo any Cape Town dia manana fikambanana izy misy Flo, misy Brau sy ny sisa, fikambanana tsy mijoro amin'ny lalàna sud-afrikanina koa izy io fa eken'ny maso ivoho kosa na consulat général moa no ananandrareo any. Zahay aty Johannesburg Pretoria kosa dia mbola tsy dia hitanay loatra aloha hatreto ny antony hamoronana fikambanana araka ny mahazatra antsika moa zany hoe dia association, fa dia mandeha amin'izao aloha izy hatramin'izao ary sahako ny miteny fa tena misy tokoa ny firaisan-kina. Porofo anankiray fotsiny ohatra hoe misy ilay firaisan-kina dia ity. Zahay aty Johannesburg Pretoria rehefa misy ireny le fihetsiketsehana mahery vaika any amin'ny fireneny ireny any an-tanindrazana, ohatra zany hoe crise ny 2009 na fifidianana filoham-pirenena na
zavatra toy ireny zay matetika tena mampivaky ny malagasy aty apita. Zahay kosa iaty Johannesburg Pretoria dia samba milaza ihany ampanetrehan-tena fa efa napetraka amboniny zany rehetrarehetra zany ny fihavananay ka tsy voazongozona mihitsy amin'ny toe-javatra tahaka ireny. Ka azoko lazaina zany fa misy endrim-piraisan-kina azo tsapahitanana ihany aty aminay aty Afrika Atsimo. Miverina amin'ilay zama miaradia, oviana moa zany no nizany fikambanana hoe zama miaradia zany, inona moa no arina no tena tanjona sy atao hoe antonasana zany hoe zama miaradia? Le hoe zama miaradia moa zany dia fanafoezana an'le hoe zanaky Madagasikara any am-pelezana miaradia. Zany hoe raha ny tena marina, zama no netombohan'ny zavatra rehetra. Anafoezako ny fanazavana angamba dia aleo atomboko amin'ny ny filamatra. Ny filamatra amin'ny fikambanana zama dia le hoe hery mitambatra no zotra filamatra. Zay. Ka ahoana moa zany hoe hery mitambatra no zotra filamatra? Niainga tamina eritreritra tsotsotra ihany angamba ny zavatra rehetrarehetra momba an'izy ity. Rehefa natao ny fandinihana dia ananantsika malagasy daholo ny zavatra rehetra mety ampandroso na tafavoakantsika. Ohatra fotsiny raha eo amin'ny lafin'ny olona, manantsika na manam-pahaizana, manana traikefa, manana haitao, olona manam-pahendrena, olona tia tanindrazana, ananantsika daholo zany rehetrarehetra zany. Amin'ny lafiny otrikarenana moa dia efa tsy tanosaina intsony izy ireo ny otrikarenana ananantsika. Kanefa ny zavatra tsapa hoe fa ahoana ary izy ity? Dia ny zavatra tsikaritra dia hoe tsy mety hitambatra le hery, tsy mety mitambatra le hery. Ary zany dia tsapa ngena na itsika ty ivelany ary misy olona tena manana maha-izy azy, manam-pahendrena, manam-pahaizana, fa matetika tsy mahavita miaraka manao zavatra. Dia izay no natonga an'le eritreritra hoe le hery tsy mitambatra mihitsy zany ny tena olana. Tsy midika akory zany fa hoe raha mitambatra ny hery dia avy hatrany dia andrositsika, fa midika kosa zany hoe iny no azo lazaina hoe simentra, fototra iaingan'ny zavatra rehetrarehetra. Raha tsy misy iny dia mety sarotra ihany ny ampandroso. Ka io zany firaisan-kera ny filazanay an'izy io. Zany hoe le firaisan-kina ananakitsika ankehitriny izay tsisy maharatsy azy akory zany. Ohatra zany hoe mamanga ny fahoriana, mamanga raha misy olona marary mafy, tsisy maharatsy azy ireny zavatra ireny, saingy rehefa midofotra ireny vao atao mantsy. Fa ty eritreretinay kosa hoe firaisan-kery ity dia endrim-piraisan-kina vaovao entina misoroka zavatra maro isan-karazany. Anisan'izany ohatra hoe ny tsy valavorariana loatra eo amin'ny fiariana, ohatrohatra zany izay miteraka an'ireny fahavoazana maro isan-karazany mampihetsika an'ilay firaisan-kina hitantsika, le ataoko hoe firaisan-kina vonjy-rano vaky zany le ankehitriny. Fa le mba eritreretinay zany hoe firaisan-kery kosa mba entina misoroka. Zay angamba no fanazavana tsotsotra. Dia zay no hijoroan'ilay fikambanana hoe zama miaradia. Ka tany am-petombohany dia zama iray netombohany. Miainga amina dina fototra. Dina fototra ny filazanay azy amin'ny teny malagasy, discours fondateur moa zany amin'ny teny frantsay. Satria rehefa natao ny fandinihana dia mila dina ihany rehefa tena iroso amin'ilay ataonay hoe firaisan-kery. Ary le dina raha teo moa zany ny fototeniny dia hina amin'ilay teny hoe firaisan-kina. Dia misy dina fototra dia miainga amin'io fototra io zany no nivoaka ny zama, misy le atao hoe zama ex, zama lille any Frantsa, dia misy ndraiky kosa ity le hoe zama miaradia.
azo lazaina hoe tsy de mifakaiza ihany fa ny fomba fijerina somary tsy mitovy ny andrareo zama ex lille somary mindrona kokoa any amin'le hoe mampifanena malagasy ty ampelezana, mampiraty ny zava-misy am'ireo na ny zava-bitan'ireo de anjaran'ireo no manohy mandra-piavy ny taona manaraka. Ny aty amin'ny zama miara-dia kosa de rehefa natao fandinihana de ohatran'ny eritreritra ihany zay hoe ohatran'ny tsy de ampy zay satria marina tokoa fa mampifanena amin'ny andro vitsivitsy, andro roa na telo kanefa avy eo zany de samy mandeha samy mitady indray, kanefa zay samy mandeha samy mitady zay ny eritreretinay hoe okzay le samy mandeha samy mitady satria arak'le fitenenana somary vazivazy moa hoe samy mandeha samy mitady de avy eo samy mandeha samy malady. Misy veniny zavatra takin'ny fikambanana zama miara-dia amin'ny fanjakana asa ataontsika hoe fahazahoan'ny malagasy mifidy na zavatra hafa hoe misy veniny zavatra tena hoe ty zavatra anankiray ty tena mba takinay zama miara-dia aminareo mpitondra fanjakana ho tanterahana mihitsy ho an'ny malagasy ho an'ny diaspora malagasy aty ivelany. Ny raha miainga am'le matoa-kevitra sotoavina fehizoro le hoe firaisan-kery de angamba tsy hoe le fanjakana ankehitriny ihany no anaovanay hoe fangatahana fa ataonay mihitsy hoe ny mpitondra rehetrarehetra any an-tanindrazana de fangatahana tsotra ihany. Matetika mantsy ankehitriny de ny amolotry ny rehetra ankehitriny manao antsoavo rehefa mandray micro, rehefa miteny hoe tokony miray iny tsika tsy tafavoaka io raha tsy misy firaisan-kina, tokony miray iny tsika. Ny anay angamba ny antsoavo kosa mba ataonay amin'ireo mpitondra rehetrarehetra any an-tanindrazana eny manomboka hatrany amin'ny farany ambany zany na any amin'ny lehibe am-pokotany na any amin'ny commune sy ny hatrany amin'ny faratapony mba antsoavo kely mba ataonay angamba de hoe alao tsy hijanona ho antso fotsiny nge le firaisan-kery na le firaisan-kina alao ezahana mihitsy ary izy ity moa de indraindray misy olona manontany hoe ahoana raha fanaovana an'izany. Izy ity raha ny tena marina de tena tsy misy mampianatra an'izy ity na tsy hitanao hoe ampianarina aiza ity na aiza le hoe ahoana ny fanaovana an'izany fa misy dingana vitsivitsy any aloha tsy maintsy kosa tsy azo ialana de ny manaiky aloha fa hoe tsy mahay ny tena ary indrisy fa tena raha mba ny fijerinay manokana aloha de ohatrany tena mba tsy haitsika malagasy mihitsy io zavatra ray io na malagasy any an-tanindrazana na malagasy aty ampita. Manaiky zany aloha hoe tsy hainy tena izy de avy eo kosa de miroso am'izay mba te hianatra ny fanaon'ny olona. Manome ohatra ray fotsiny azy zao ao an-tanindrazana any Madagasikara. Eritrereto fa betsaka ny olona miteny hoe tafita zareo karana satria izy mahay miray iny. Betsaka no miteny fitsika malagasy be tsika zavatra tsika tsy mahay miray iny zany hoe tsika. De jereo fotsiny fa taloha ny karana ao Madagasikara tsy de nahay fianarana no malagasy izy taloha iaho satria ankehitriny malasa lavitra be koa zareo raha ny lafin'izany hoe fandratona fianarana zany nefa mahavita azy lavitra izy malagasy, mahavita mifamonjy izy amin'ny lafiny rehetra, mahavita mafy sehatra maro amin'ny lafiny ekonomika satria mahay miray iny izy. Ny tena marina mahay miray hery izy ka izy io tsy de tena misy hoe fomba ianarana azy manokana fa rehefa vonona kosa ianao iroso hoe hikaroka sy halala misy momba an'le izy de tsy maintsy tody ary miainga amin'ny kolotsainanao ihany ny anaovana azy. Mba tsy mpiteny kely fotsiny kely varavety satria betsaka tokoa mantsy manontany hoe ahoana ny fanaovana an'izany de zay fotsiny mba nanipazana kely an'izay
tenena am'izay tsy misy hoe avy hatrany de hoe tsy maintsy abcd abd zany hoe ato tsy misy a fa io tsy maintsy miara-miketrika miara-mandinika fa tsy maintsy manaiky aloha fa hoe tsy mahay an'izany ary tsy maintsy koa mba maniry hianatra an'izany. Fotoanantsika moa manapetra ny Andriamatoa Alain Valency Rakotondandry, asa misy teny kely afatra tianao ampitaina amin'ny mpijery sy mpanaraka an'ity fandarana malagasy eto Canada arahana eto amin'ny ICI télévision ity famtinana an'izay rehetra niarahantsika niresaka teto. Famtinana fotsiny angamba aloha dia hoe ny fikambananay Zama Miaradia dia voy mafy an'io resaka firaisan-kely io. Raha misy amintsika ty apita eny anany tany lalana koa ary ka mbaliana ihany na misaintona zany sotoavina fihizoro zany dia angaviana izy amaky ilay dina fototra discours fondateur amin'ny teny anglisy io, amin'ny teny frantsay io, amin'ny teny malagasy io. Ny tiako marihana ihany koa dia izao, tsy hoe voatery ho mpikambana amin'ilay fikambanana Zama Miaradia daholo izay liana amin'izany hoe te hirahery zany, fa afaka koa izy manomboka mikatro-do any amin'izay toerana rehetra misy azy ihany manomboka miezaka manao an'izany zavatra zany, afaka mifandray aminay koa izy fa tsy voatery izy akory mpikambana amin'ny fikambanana Zama Miaradia. Amin'ny taona 2014 zay dia anao fikambanana, anao fionam-be amin'ny olona rehetrarehetra zay liana amin'io resaka firaisan-kely io ka miombon-tsaina amin'ilay dina fototra discours fondateur zay navoakanay. Zay aloha ny afatra anankiray zay. Ny afatra manaraka dia misy ihany olona sasany miteny hoe iza moa reto mpikambana amin'ny Zama Miaradia reto, ohatra ihany nioko, ihany natao ohatr'izao, ihany ndriko, ihany natao ohatr'izao, ihany na ohatr'izao. Eny, atao ahoana fa ireo zahay aloha no misy tsy tonga lafatra zay. Fa ny angavianay nareo zay mety mba ho tonga lafatra kokoa noho izahay, afiry antsika hiara-isalaha, fa zay mihitsy le miray hery zay, le fahasamihafana, le mety tsy fitovy-kevitra, zay mihitsy le miray hery zay ka dia manao antso avy zany hoe mitongava ry tompoko andehitsika hiaradia. Dia ny mba tiako lazaina farany io dia fisaorana anareo malagasy zay mandray andraikitra toy izao mampiray amin'ny alalan'ny aina manjery. Isaorana mihitsy nareo satria zava-dehibe zao ahafahan'ny hevitra mifamezivezy, ahafahan'ny fijery mifanena sy mifanatsara, mifanasoa. Dia fisaorana lehibe nomenanao Andriamatoa Barandresy, isaorana ihany koa mpijery naharitra an'izany fanazavana lavalava ihany zany. Misaotra tompoko. Ya, dia misaotra indrindranao Andriamatoa Alain Valency Rakotondandry izay tafatafateto moa amin'ny alalan'ny Skype avy any Johannesburg, Afrika Atsimo. Dia izay zany tompoko no fandarana izay natolotra androany mikasika ny Zama Miaradia. Mame fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
manitsikitsika ivede tsorese ivede tsorese atoveny dia mija atoveny dia mija atoveny dia mija atoveny dia mija ijiky tsy fa manitsikitsika ijiky tsy fa manitsikitsika ivede tsorese ivede tsorese orenina tonga ndray ianao le anao be mareniny mba ome vahinisakely any aloha atao inona ndray ivitanana toka anapangolo le vidiky so tingasany lasa mivoaka tslo koso hovenare 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 milanao mandiza milanao mandiza milanao mandiza eoara hoe atoveny dia mija atoveny dia mija atoveny dia mija atoveny dia mija ijiky tsy fa manitsikitsika ijiky tsy fa manitsikitsika ivede tsorese ivede tsorese atoveny dia mija atoveny dia mija atoveny dia mija atoveny dia mija ijiky tsy fa manitsikitsika ijiky tsy fa manitsikitsika ivede tsorese ivede tsorese inona le olana pobretio ka tsy azon'lahy io tonga de tatarao de ambarao ary tanjiny fetsifetsy mila mandi ne koa zay oye eoara hoe yo le fandira amletaka yo le fandira amletaka yo le fandira amletaka yo le fandira amletaka audun aulan anzan anzan audun aulan anzan anzan marary be mifiako fa anlandray zovatsy eoara hoe atoveny dia mija atoveny dia mija atoveny dia mija okzay koa arsika mahavobe fa mody miranary fotsiny angatony zay vao nalala na mbola iampy alekitoza tsy matsakary zany tsela ne koa zay